Hallelujah, siniwa sana mendiga wazini fiderana kupatana ne mandimia kavimia kavana ne yinda nai nande manita ndayara itsanga ntsika fiderana tumisifetan mendiga fianku fanareta tulurias inda na nande manita hallelujah siniwas na mendiga wazini fiderana kupatana ne mandimia kavimia kavana ne inda na nande manita fiderana tumisifetan mendiga fianku fanareta tulurias inda nai nande manita hallelujah siniwasa mendiga wazan fiderana kupatana ne mandimia kavimia kavana ne inda nai lazisosina Fiderana tumisifetan mendigas fianku fanareta tulurias inda nande manita hallelujah
ny osana mendrika ho azy ny fiderana kofatanany mandihy miakavina kavanany indraindraina indraindraindraina indraindraina indraindraina Niandriamanitra tao iteka farak'izay tsara ho amin'i Jesosy. Afaka mipetraka isika tompoko. Inona zany fa efa samy nanamarina tsara an'ilay fils de présence tany arina dia manarak'izay efa samy nahazo tike ho an'ny sakafo. Mbola isy fandaminana ho an'izay rehefa avy eo dia ilay fisoratana anarana koa mba atao viny ho an'izay mbola tsy navita fa tena ilainy zareo zany hanamarinany an'ilay isatsika tonga eto sy ilay isan'ny misakafo satria amarininy zareo daholo izy rehetrarehetra reny. Dia satria efa tafiditra daholo isika dia asaitsika mandroso ny mpanompon'Andriamanitra, asaitsika mandroso Pasteur Jocelyn miaraka amin'ny rahalahy Siory hitondra antsika ao amin'ny toy ny fampianarana teo. Mandroso tompoko. Un, deux. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, misaotra ny tompo pour sa grâce sur notre vie, pour être là. Ny amin'ny fahasoavany eo amin'ny fiainantsika nahafahantsika tonga eto. J'espère que pour vous, c'est une grâce d'être là. Za mino hoe fahasoavana ho anareo dia fahasoavana ny fahatongavanareo eto. Nous venons quand même d'assez loin, mais c'est une grâce pour nous d'être là. Zay mantsy tena avy lavitra ihany, azo lazaina avy lavitra ihany fa tena fahasoavana ho anay ny tonga eto. On a joie dans notre cœur de vous rencontrer. Hein? Ary tena fifaliana ao am-ponay mihaona aminareo. J'aimerais qu'on fasse une lecture dans le psaume 93. Dotsika maky ao amin'ny salamo fa 3:20 et le verset 5. Teny andininy fadimy. Les témoignages sont entièrement véritables. Ny teny vavolombelonao dia marina indrindra. La sainteté convient à ta maison. Famasinana no mendrika ny tranonao. Ô Éternel, pour toute la durée des temps. Mandritry ny andro maro Jehova o. La sainteté convient à la maison de Dieu. Famasinana ozy izy no mendrika ny tranonao. Il faut comprendre ce dont il est question ici. Mila azontsika zany hoe inona ny zavatra tiana resahana eto. On doit se référer aux témoignages qui sont véritables. Mila jery zany tsika andreo teny vavolombelona marina sy tena izy. Et qui sont rendus par la parole de Dieu. Izay ambarany teniny izay joron'ny tenin'Andriamanitra vavolombelona. Pour nous donner une lumière de ce que être saint pour servir à Dieu signifie. Mba ahafahantsika mahafantatra hoe inona ny dikany hoe masina. Et nous allons voir que la parole de Dieu n'associe pas simplement la sainteté à une vie pure concernant les commandements de Dieu. Dia hitantsika fa hojerentsika zany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mifamatotra fotsiny ihany amin'ny resaka hoe fiainana madio eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra. Mais c'est l'état dans lequel se trouve tout ce qu'on utilise pour servir Dieu dans son temple. Fa ny toe-panahy rehetra sy ny toetra mila ananantsika sy ampiaritsika eo anivon'ny tempolony zany. Est-ce que c'est pur ou c'est impur? Move madio izany move tsy madio izany. Et la manière dont les sacrificateurs étaient revêtus ary ny fomba fitafin'ireo mpisorona tamin'izany sous l'ancienne alliance, tany fanikena taloha, ça rend témoignage de la manière dont Dieu perçoit la chair. dia ohatrany hoe maneho zany ny fomba fijerin'Andriamanitra ny nofo izany.
On peut trouver ça entre les lignes dans le texte, dans les textes qu'on va lire. dia afaka vakitsika isaky ny andalana zany ao anatin'ireo andalan-tsoratra masina zay ho vakitsika. Non pas qu'on retourne sous l'Ancien Testament pour faire une doctrine de l'Ancien Testament, Tsy hoe hiverina any amin'ny testamenta taloha akory isika mba haka indray ny fotom-pampianarana avy amin'ny testamenta taloha. mais par exemple l'Épître aux Hébreux, Fa ohatra zao amin'ny epistily ho an'ny Hébreo au chapitre 8, toko favalo nous dit, dia zao no lazainy au verset 3, andininy fahatelo. tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Fa ny mpisorona be rehetra dia tendrena hanatitra fanomezana sy fanatitra. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Ary amin'izany dia tsy maintsy mba manakaterina koa izy. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, Ko raha ety ambony tany izy dia tsy mba atao mpisorona akory izy, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. satria misy raha teo ireo manatitra ny fanomezana araka ny lalàna. Ils célèbrent un culte, Dia ireo manao fanompoam-pivavahana image et ombre des choses célestes. amin'izay endrika sy aloko ny zavatra any an-danitra. Donc, l'Ancien Testament contient des images et des ombres du culte céleste. Noho izany ny testamenta taloha dia maneho an'ilay fanompoam-pivavahana amin'izay endrika sy aloko ny zavatra any an-danitra. Comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, Tahaka natoron'Andriamanitra ny Mosesy rehefa hanao ny tabernakely izy. et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Fa hoy izy tandre mba ataonao araka ny endrika zay aseho taminao, zay naseho taminao tao atendrombohitra ny zavatra rehetra. Donc Moïse devait construire le tabernacle, Noho izany Mosesy rehefa andeha hanorina ny tabernakely et tout ce qui allait venir avec le tabernacle ary ny zavatra rehetra ny ilaina anorenana ny tabernakely était conçu avec précision. dia tena nivolavolaina sy namboarina tamin'ny antsipiriany zany. Moïse devait faire les choses exactement comme Dieu lui demandait. Tena tahaka ny endriky ny takian'Andriamanitra tamin'ny mihitsy zany nila nanaova Mosesy an'ilay izy, Parce que ce qu'il allait faire, satria ny zavatra ho ataony ça devenait un symbole, une ombre des choses à venir. dia ozy izy hoe tahaka ny lasa tandindona na aloko ny zavatra ho avy zany any amin'ny ho Ce qui avy. veut dire que pour nous, à la fin des temps, Noho izany ho antsika ty amin'ny vaninandro farany qui lisons l'Ancien Testament, rehefa mamaky ny testamenta taloha isika il y a des instructions que nous pouvons tirer de ce qui est écrit dans le Des- tabernacle, de ce qui s'est passé. dia misy torolalana zay afaka tsoahantsika tao anatin'ny sy ny zavatra nitranga tao anatin'ny fanorenana ny tabernakely. Il y a des choses que nous pouvons comprendre de la part de Dieu, Misy zavatra azontsika takarina avy amin'Andriamanitra ao anatin'izany qui se passaient dans le tabernacle. izay zavatra nitranga tao anatin'ny tabernakely zany. Et donc là, si on regarde bien, Dia eto raha mijery tsara tsika, on va pas faire une étude du tabernacle et de tout, tsika zany tsy hoe handinika na hianatra mahakasika ny tabernakely sy ny ambiny akory mais on pourrait aller dans Exode chapitre 28, fa afaka mijery angamitsika ny Exodosy toko 7:20 verset 36. dia ny andininy 4:30. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, on ne va pas rentrer dans des détails de la loi du temple de l'Ancienne Alliance. Noho izany aza mananareo averika any fa tsy hiditra anatin'ny atsipirian'ny lalàna sy ny zavatra tany fanekena taloha akory isika, Parce que ça va nous donner des maux de tête, cette affaire-là. satria hamparary andohantsika mantsy zany zavatra zany Mais juste retirer certaines instructions. fa hanatsaoka torolalana vitsivitsy isika. Donc le Seigneur dit, tu feras une lame d'or pur et tu y graveras, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Andininy 5:30 ary manaova takela-bolamena tsara ka asio soratra eo aminy araky ny fanoratana fanomboaka ase hoe amasinina ho an'i Jéhovah. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. La tiare, c'est ce qui se posait sur la tête du sacrificateur. Ary asio kofehy manga izy ka ataovy eo amin'ny ny amama zany dia ilay zavatra mipetraka eo ambonin'ireo ampisorona be Elle sera sur le front d'Aaron. dia eo anoloan'ny amama no asiana azy ary eo ambonin'ny andriny Et Arona Aaron izy
Et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. mba hoentiny Arona ny eloko ny zava-masina izay amasiny zanak'Israely amin'ny fanomezana masina rehetra. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel Ary eo amin'ny andro ny mandrakariva izany pour qu'il leur soit favorable. mba hankasitrahana. Donc il y avait ce diadème qui était posé sur la tiare, Noho izany misy an'ilay diadema zany napetraka teo ambon'ilay amama sur lequel s'était écrit sainteté à l'Éternel. izay voasoratra hoe amasinina ho an'i Jéhovah hozy izy. Dieu voulait qu'on sache que pour se tenir devant lui, il fallait qu'on respecte sa sainteté. Tian'Andriamanitra zany tian'Andriamanitra seho amintsika zany hoe rehefa mijoro eo anoloantsika dia mila manaja ny famasinana isika. Et ce diadème a été posé sur la tête Ary io diadema io dia napetraka teo ambonin'ny loha. et même sur le front devant comme ça. Ena teo amin'ny lohan'ny androny mihitsy aza hozy izy. Et là-dessus, c'était écrit sainteté à l'Éternel. Ary teo anoloany zany dia nisoratra hoe amasinina ho an'i Jéhovah. Je crois que du fait que c'était posé sur le front, Za tena mino hoe matola izy napetraka teo amin'ny andrina. cela nous montre que Dieu regarde à la pensée. Il sonde la pensée de l'homme. Dia maneho amiko zany fa Andriamanitra ny mandinika ny sain'ny olona. Et il ne veut pas de la pensée de l'homme. Ary izy tsy mila velively ny saina avy amin'ny olombelona. Il ne veut pas de la pensée impure, de la sagesse de l'homme, comme je viens de vous dire dans la première Tahaka ny session. teneniko anareo teo tsy ilain'Andriamanitra velively ny fahendren'olombelona sy ny saina maloto avy amin'ny olombelona. Dans ses pensées, tout doit s'aligner avec la sagesse de Dieu et avec la pensée de Dieu. Fa ny saintsika rehetra ao anatin'ny saintsika rehetra ao dia mila mifanitsy amin'ny fahendren'Andriamanitra sy ny sain'Andriamanitra rehetra. La pensée de l'homme doit être sainte, Ny sainan'olombelona dia mila masina. c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir sa propre manière de penser. Zany hoe tsy tokony hanana fomba fieviny velively izy. La sainteté dans la pensée, c'est pas juste ne pas avoir de pensée impure, Ny tsy fananana ny famasinana ao anatin'ny saina dia tsy vitany fotsiny hoe tsy midika fotsiny hoe maloto saina, mais c'est être animé de la sagesse de Dieu, de la pensée du Seigneur. fa etsehany sain'ny tompo zany. Tsy vitany hoe manana saina madio zany fa etsehany sain'ny tompo ihany koa. Et quand Aaron portait cela, Ary rehefa mitondra an'izany Arona, cela indiquait que Dieu ne voulait pas de la pensée de l'homme dans son temple. dia te aneo zany Andriamanitra hoe tsy tiany isy fisainan'olombelona hitoetra ao anatin'ny Et tempolony. il portait cela constamment sur son front. Ary mandrakariva dia netiny teo anoloan'ny andriny zany. La Bible dit pour qu'il leur soit favorable. Hozy izy ny Baiboly hoe mba ho akasitrahana hozy izy. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, Korintiana voalohany toko faharoa le verset 15, dia ny andeny fadimy ambin'ny folo. Paul dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2 verset 15. Oui, verset 14. Verset 14, ouais. Fa ny olona izay araka ny nofo, andiny faefatra ambin'ny folo, fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay an'ny fanahin'Andriamanitra fa fahadalana aminy zany sady tsy azony satria araka ny fanahy no hamatarana izany. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra, et il n'est lui-même jugé par personne. kanefa izy tsy fantarin'ny olona. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Fa iza no nahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy. Or, nous avons la pensée de Christ. Fa izahay manana ny sain'i Kristy. Donc Paul parle de la pensée du Seigneur, que lui et les ministères avec lui, ils possédaient cette pensée. I Paul zany tena hoe ohatran'ny hoe jovavolombelona izy manana an'izay sainy zay izy ny atao anatin'ny asa fanompoana zay mitandra nananany. C'était leur responsabilité de transmettre la pensée du Seigneur Ary anjara andraikiny napita an'izay sain'ny tompo zay pour que le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu qui servent dans la maison de Dieu, mba ahafahan'ireo vahoakan'Andriamanitra sy ireo mpanompon'Andriamanitra izay manompo ao anatin'ny tranon'Andriamanitra servent Dieu avec sa pensée et non pas avec la pensée de l'homme. mba hanompo an'Andriamanitra ao anatin'ny sain'Andriamanitra fa tsy ao anatin'ny sain'olombelona. Dans Romains chapitre
8, Romanina toko favalo a, le verset 5. dia ny fadimy. Et là, on va comprendre quelque chose. Etsika dia hianatra zavatra anankiray a. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatra ny nofo. tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Fa izay araka ny fanahy kosa dia mihevitra izay zavatra ny fanahy. Et notez bien, Dia maro io tsara, l'affection de la chair, dia ny fahenina, c'est la mort, ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana. tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana. Le mot affection ici, c'est l'intelligence, c'est la pensée de la chair. Hitanareo zany ilay teny hoe fihevitra eto a dia manambara ny amin'ny saina zany, saina araka ny nofo. Dans l'original grec, Ao amin'ny teny a fototra nalaina avy amin'ny teny grika, c'est pas seulement l'affection, c'est il y a l'attachement à la chair, io zany tsy vitany hoe fifamatorana amin'ny nofo fotsiny, mais c'est la pensée, l'intelligence, tout ce qui est dans la chair. fa lay a fihevitra zany lay saina ao amin'ny nofo, saina rehetra hita ao amin'ny nofo zany, Et qui anime l'intelligence de l'homme. izay a manetsika ny sain'olombelona. Paul dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Ozy izy Paoly hoe fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana. Comment est-ce que ça s'applique pour nous aujourd'hui? Ahoana moa no ahafahantsika mampiatra n'io zavatra io amintsika ankehitriny? Quand on aime la pensée de la chair Satria rehefa tia ny fihevitry ny nofo isika, et qu'on vit selon cette pensée ka miaina arak'izay fihevitra izay isika, et qu'on communique cette pensée, ary mampita an'izay fihevitra izay, c'est la mort. dia fahafatesana no aterany. C'est comme sous l'ancienne alliance Mitovy amin'ny tany fanekena taloha où la ihany. Bible dit Aaron devait avoir le diadème de sainteté Tahaka ny hoe Iarona mila mitondra n'ilay diadema Pour que Dieu- misoratra hoe famasinana, pour que Dieu soit favorable au peuple. mba ahafahan'Andriamanitra ho akasitrahany eo anatrehan'ny vahoakany. Et il y a autre chose qu'il devait faire par rapport à la chair Ary misy zavatra tsy maintsy namboamboariny teo amin'ny tenany, pour qu'il ne meure pas. On va voir ça par devant. teo amin'ny nofony a, mba tsy hahafaty azy. Ho hitantsika zany rehefa eo. Mais pour nous aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, Fa ho antsika kosa ankehitriny aty amin'ny fanekena vaovao a, quand nous agissons selon la chair, rehefa mihetsika araka ny nofo isika, c'est pas comme dans le temps dia tsy mitovy amin'ny tamin'ny vaninandron'izy ireo akory. où s'ils ne faisaient pas les choses exactement selon la sainteté de Dieu, Hoe raha vao tsy manao a zavatra tena mifanaraka tsara amin'ny fahamasinan'Andriamanitra ireo vahoaka tamin'izany, ils pouvaient mourir comme ça. dia tonga dia mety maty teo ny eo izy ireo. Si le sacrificateur se présentait dans le lieu très saint Raha ohatra ka miseho amin'ny fitoerana masina indrindra ohatra mpisorona anankiray, et qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait kanefa tsy nanao izay zavatra tokony ho izy, et qu'il faisait les choses à sa manière, fa nanao ny zavatra arak'izay tiany, il pouvait tomber raidement. dia mety eo izy tonga dia lavo a dia maty eo ny eo. Mais pour nous aujourd'hui sous la Nouvelle Alliance, Fa ho antsika kosa ankehitriny aty amin'ny fanekena vaovao, quand nous faisons les choses selon notre pensée, rehefa manao zavatra araka ny hevitry ny saintsika isika, nous ne tombons pas raidement. dia mety hoe tsy tampotampoka eo isika dia lavo a maty. Si c'était le cas, Satria raha izay a, je suppose qu'il n'y aurait pas eu de séminaire, de conférence ce matin. mety efa tsisy an'izao conférence zao intsony satria maty daholo zany. Donc c'est quoi cette mort qui est dans l'affection de la chair? Noho izany ina ilay fahafatesana resany ao anatin'ny fihevitry ny nofo io. Ça veut dire que celui qui veut servir Dieu Midika zany fa ireo rehetra izay te hanompo an'Andriamanitra avec sa sagesse, amin'ny fahendreny manokana, avec son intelligence, amin'ny fahalalany manokana, il n'aura pas de vie à transmettre. dia tsy manana fiainana izy ho ampitany. Quand il va parler, ça va être dans le vide. Rehefa hiteny izy a dia foana no ampitany. Ça ne va pas apporter ce que Dieu veut apporter au cœur du peuple de Dieu. Tsy hitondra n'ilay tokony ho entin'Andriamanitra ao am-pon'ny vahoakany, ilay teny alokin'ny vavantsika. Premièrement, en lui-même, ça ne va pas permettre à la vie de grandir en lui. Voalohany indrindra aloha ny tenany a dia tsy mamela an'ilay fiainana hitombo ao anatiny zany. Et même la pensée de la chair, Eny fa na ilay fihevitry ny nofo aza, ça va à l'encontre de la vie de Christ qui est en nous. dia izao hoe ilay fihevitry ny nofo aza mifanohatra mihitsy amin'ilay fiainan'i Kristy izay tokony hananantsika ao anatsika. Donc cela produit une sécheresse, produit un vide. Noho izany a miteraka fahamainana ao anatsika, miteraka foana ao anatsika zany. La mort, c'est l'absence de vie. Ny atao hoe fahafatesana dia tsy fisian'ny fiainana.
Et quand nous sommes dans le ministère, Ary rehefa ao anatina asa fanompoana isika avec la pensée de l'homme, miaraka amin'ny fisaina maha-olombelona Dieu ne peut pas nous être favorable. dia tsy akasitrahan'ny tompo mihitsy isika. Et ça va même loin. Paul dit l'affection de la chair, c'est la mort. Ary mbola entin'ny lavidavitra kokoa isika hozy izy Paoly efa nifihevitry ny nofo dia fahafatesana. Ça va loin. Mandeha lavitra zany a. Il dit tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Fa hozy izy kosa hoe ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana. C'est-à-dire quand vous faites les choses selon le Seigneur, Zany hoe rehefa manao zavatra araka ny tompo isika vous aurez la vie en vous et la paix. dia manana fiainana sy fiadanana ao anatsika isika. Et il y aura la vie au travers de vous et la paix au travers de vous pour les autres. Ary misy fiainana amin'ny alalanao, misy fiadanana amin'ny alalanao ampitanao any amin'ny hafa. Donc ça ne va pas détruire, Noho izany tsy mamotika ilay ça va izy édifier, fa mampandroso, ça va faire du bien. mahatsara sy mahasoa ny olona Mais aza. si on fait les choses à notre propre manière, Fa raha manao ny zavatra araka ny fihevitsika manokantsika on amène la destruction. dia fahasombanany antsika. Mais c'est pas comme si que d'un seul coup tout le monde meurt. Dia fa le zany tsy amin'ny endrika intsony hoe tampotampoka eo dia maty daholo ny olona rehetra. C'est une destruction qui rentre tout doucement. Fa tsy kelikely zany ilay fahafatesana sy fahapotehana. Si on ne se repent pas, c'est quelque chose qui pénètre la maison de Dieu. Raha vao tsy mibebaka isika dia mety tafaporisaka ao anatin'ny tranon'Andriamanitra trano Ça zany. pénètre notre vie. Lasa me mahazo ny fiainantsika Cette zany. mort peut pénétrer notre foyer. Ary ilay fahafatesana io ala mety tafiditra ao anatin'ny tokantranontsika. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver l'œuvre de Dieu. Zany hoe tsy mety mahita an'ilay asan'Andriamanitra On ne izy. va pas trouver la vie de Dieu dans ce qu'on est en train de faire. Tsy mahita ny fiainana avy amin'Andriamanitsika ao anatin'ilay lalak'izorantsika sy ny asa Mais ataontsika. on va avoir beaucoup de lutte avec la chair. Fa lasa mitolona mandrakariva ao anatin'ny nofo isika. Au fait, on va se battre chair contre chair. Ny tena marina aza lasa mitolona ny nofo samy nofo isika. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Satria ny nofo tsy mety manaiky ny lalàn'Andriamanitra. Au verset 7, Paul le dit, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Hozy izy hoe satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo amin'ny andininy fafito e. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy Et qu'elle ne le peut même pas. sady tsy hainy akory zany. Or, ceux qui vivent selon la chair Ary zay ao amin'ny nofo ne sauraient plaire à Dieu. dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Et donc, ceux qui ont l'affection de la chair, Hitanareo zany ireo olona zay ao anatin'ny fihevitry ny nofo, une manière de penser qui leur est propre, zany hoe manana ny fisainana sy ny fihevitra izy ireo manokana izy, qui ne vivent pas selon la pensée du Seigneur, tsy miaina araka ny fisainan'ny tompo izy, fihevitry ny tompo, ils ouvrent la porte à la destruction. dia manokatra varavarana izy ho an'ny fahampotehana. C'est pourquoi Paul dit l'affection de la chair, c'est la mort. Zay mahatonga amin'ny Paoly milaza hoe fihevitry ny nofo dia fahafatesana. Si nous voulons construire l'église, Raha te hanorina fiangonana marina isika, si nous voulons faire du bien, raha te hanao soa marina isika, de notre chair, il n'y a rien qu'on puisse transmettre. fa eo anivon'ny nofontsika tsy misy ninina afaka apitatsika amin'ny alalan'izany. De nous-mêmes, il n'y a rien qu'on peut transmettre pour faire du bien. Raha avy amin'ny momba ny tenantsika manokana tsy misy ninina afaka apitatsika hanasoavan'olona. Ce qui fait du bien et qui construit, c'est la vie de Jésus. Fa ny zavatra manasoa indrindra dia tsisy afa-tsy ny fiainana avy amin'ny Jesosy. Cette vie qui est en nous parce que nous sommes nés de nouveau. Ilay fiainana zay efa ao anatsika satria efa nateraka indray isika. Et cette vie qui continue à grandir parce que nous grandissons spirituellement. Ary le fiainana zay miamitombo satria isika dia miamitombo ara-panahy. Parce que nous comprenons la pensée du Seigneur. Satria matakatra isika ny fihevitry ny tompo. Et là, nous grandissons dans le Seigneur. Dia eo isika me mitombo ao amin'ny tompo hatrany. Et nous avons une vie en nous, une vie de maturité. Dia lasa me mahazo fiainantsika ao anatsika ao fiainam-pamatorana. Nous pensons comme le Seigneur de plus en plus. Lasa manana fisaina tahaka ny an'ny tompo hatrany isika. Nous parlons comme le Seigneur. Miteny tahaka ny fitenin'ny tompo Nous isika. vivons l'évangile au milieu de nos bien-aimés. Ary miaina ny filazantsara eo anivon'ny malalatsika sy ny À sakaizatsika isika. partir de la pensée de Christ qui vit en nous. Miainga avy amin'ilay fisainan'ny Kristy izay efa ao anatsika. Et que nous continuons à recevoir en recevant l'évangile de Christ. Ary mbola mitohy mandray an'izany tsikelikely hatrany amin'ny alalan'ny fandrenesantsika ny Parce que c'est filazantsara. l'évangile de Christ qui transmet la pensée de Christ. Satria ny filazantsarany Kristy no mampita ny fisainan'ny Kristy. Donc il faut une bonne définition de ce que c'est que l'évangile. Noho izany mila famaritana mazava tsara ny amin'ny atao hoe inona ny filazantsara, inona marina ny atao hoe filazantsara. Parce que si on prend tout ce qui se dit et on dit tout ça c'est l'évangile, Satria raha
reo rehetra zay lazaintsika fa everintsika fa filazantsara no lazaintsika fa filazantsara Tout ce que tout le monde dit chacun de son côté, chacun dit ça c'est l'évangile. hoe zay tenen'ny olona rehetra etsery hoe ty filazantsara hony ty. Au milieu de tout cela, nous devons discerner c'est quoi l'évangile. Fa eo anivan'izany rehetra zany dia mila haintsika mamantatra hoe inona marina ny atao hoe filazantsara. Et c'est dans la parole de Dieu qu'on trouve ça. Ary ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny ahitantsika ny famaritana Et an'izany. on a besoin de la révélation du message de Christ Ary mila ny fanambarana avy amin'ny hafatry Kristy isika pour ao avoir la anatin'izany pensée de Christ, mba ahafahantsika manana ny fisainan'i Kristy, pour nous tenir dans la maison de Dieu ahafahantsika mijoro eo anaty tranon'Andriamanitra avec une pensée. ty ahafahany manatateraka ny fiangonany. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4 Zao no lazain'ny Baiboly ao amin'ny Efesianina toko faefatra que Jésus a fait des dons à l'église. hoe Andriamanitra nanome fanomezana ho an'ny fiangonana. Premièrement, les apôtres, Voalohany amin'izany ny les apôstôly, prophètes, mpaminany, les pasteurs, pasteur mpitandrina, évangélistes, ny evangelista enseignants. ary any mpampianatra. Ceux-là sont établis par le Seigneur Reo olona reo dia ny tompony nametraka azy pour recevoir sa pensée, mba anolorany ny saina eo amin'izy ireo, pour qu'ils vivent sa pensée ary ahafahan'ireo olona reo miaina ny sainany, et pour qu'ils transmettent la pensée du Seigneur au peuple de Dieu. ary ireo olona reo no ampita ny sain'ny tompo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra avy eo. Donc le ministère, c'est pas venir donner notre opinion au peuple de Dieu. Noho izany ny asa fanompoana dia tsy midika hoe hanome ny fihevitsika manokana amin'ny vahoaka an'Andriamanitra zany C'est tsika, amener le peuple de Dieu à la connaissance de la pensée de Christ. fa hitarika ny vahoaka an'Andriamanitra hanana fahalalana sy ny sain'i Kristy. Parce que autrement, Raha tsy zany le peuple de Dieu va vivre selon la chair, dia lasa hiaina araka ny nofony vahoaka an'Andriamanitra, va marcher selon la chair. lasa handeha araka ny nofony vahoaka Et ils ne an'Andriamanitra, pourront pas plaire à Dieu. dia lasa tsy akasitrahan'Andriamanitra izy ireo. Amen. Amen. Donc il faut une révélation de la pensée de Christ. Noho izany mila ny fanambarana isika ny amin'ny atao hoe sain'i Kristy. Allons continuer à lire Dao hitohy amakytsika dans Exode 28 Exodosy toko 7:20 teo ihany pour constater comment la chair n'est pas appréciée par le Seigneur. ahafahantsika mahatsikaritra hoe tsy akasitrahany tompo tokoa marina ny nofo. Petit détail qu'on va lire, Antsipirian-kely zay vakintsika verset 31 du chapitre 28. toko 7:20 andiny faraka amin'ny 30. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Ary ny akanjo ivelany misy ny efôda dia ataovy manga avokoa. Au milieu, il y aura au milieu une ouverture pour la tête. Ary asio vozony eo afovoany, Et cette ouverture aura tout autour un bord tissé comme l'ouverture d'une cotte de maille. ary ao ka isy sisiny voatenina manodidina ny vozony tahaka ny vozon'akanjo fiarovatratra. Et pourquoi cette cotte de maille-là? Inona no antony hoe akanjo fiarovatratra io, vozon'akanjo fiarovatratra io? Afin que la robe ne se déchire pas. Mba tsy hahatritra azo izy izay ny anton'ilay vozon'akanjo ny fiarovatratra. Pourquoi la robe ne devait absolument pas se déchirer? Satria nahoana ny tokony tsy mila rofotra zany lay lamba mba tsy ho tritra lay fiakanjo? Parce que Dieu ne veut pas voir la chair de l'homme. Satria Andriamanitra tsy te hatazana velively lay nofon'olombelona ao anatiny. C'est un enseignement. Tena fampianarana io a. Ça ne veut pas dire que naturellement Dieu ne veut pas nous voir dans la chair. Io zany fampianarana fa tsy midika zany hoe amin'ny eo amin'ny tamaso hoe tsy te ahitany nofontsika na vatantsika zany ny tompo. Mais la nature de la chair, Fa lay natiorany nofony tiany resahana, son raisonnement, lay fomba fisainany, la manière qu'elle se comporte. lay fitondrantenany. On a lu tout à l'heure dans Romains 8, Efa vakintsika teo to amin'ny la Romanina chair ne peut 7. pas se soumettre à la loi de Dieu. Ozy izy ny nofo tsy mety manaiky ny Eh lalàn'Andriamanitra. ben, là, on a encore une petite indication. Dia tsika mbola mahita taridalana kely La any. manière dont la robe du sacrificateur était faite, Ny fomba nanaovana ny akanjon'ny mpisorona tamin'izany. c'était pour s'assurer que ça ne se déchire jamais. Dia ozy izy hoe natao zany mba tsy ho tritra mandrakizay. Verset 33. Andiny fahatelo amin'ny telopolo. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie. Ary asio sarina apongaben-danitra manga sy volomparasy mena manodidina eny amin'ny morotongony, Entremêlées de clochettes d'or. ary fahamoa mandry volamena kosa eo anelanela manodidina.
une clochette d'or et une grenade, dia famoa mandry une clochette d'or et une grenade sy sarina pogaben-danitra mifanelanelana sur tout le tour de la bordure de la robe. fanelanelana manodidina eny amin'ny morotongotry ny akanjo ivelany. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Ary akanjon'ny Arona izany raha manao fanompompivavahana Quand izy il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, mba ho reny faneniny. et quand il en sortira, Ka raha miditra amin'ny fitoerana masina eo anatrehan'i on Jehovah izy entendra le son des clochettes sy raha mivoaka izy et il ne mourra point. sy mivoaka izy dia ho reny faneniny mba tsy ho afaty azy. Dieu ne veut pas entendre la chair. Andriamanitra zany tsy te hareny amin'ny nofo mihitsy. Et je crois que les clochettes, le bruit des clochettes couvrait le bruit des pas d'Aaron quand il entrait. Ary za mihevitra sy mino hoe ilay lakolosy kely maneno eo amin'io tena entina maneho ny dia tongony rehefa miditra izy. Pour moi, c'est indicateur, encore une fois, que Dieu ne veut pas de la présence de la chair dans sa présence. Za zany amiko io dia maneho amiko hoe tena Andriamanitra tsy mila nofona dia ny kely akory velively ary za eo amin'ny fanatrehany. Le bruit des clochettes devrait couvrir le bruit de ses pas. Ça fait cling, 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 Zany hoe ilay fanen'ilay lakolosy eo aminy zany eny amorotongony eny manala ny feo an'ilay diatongony zany le pak iny fa le lakolosy no re. S'il n'y avait pas ça, on entendrait peut-être ses pas. Satria raha izy fotsiny mantsy mandeha eo tsisy lakolosy dia lasa ny diatongony no eny maneno. C'est une indication que Dieu ne veut pas entendre la chair. Fanehoany io amiko fa tsy te hareny amin'ny nofo Andriamanitra. Et ça nous instruit sous la nouvelle alliance. Ary mampianatra antsika ihany koa zany isika izay aty amin'ny fanekena vaovao. Que Dieu n'aime pas entendre ce qui est charnel de nous. Fa Andriamanitra tsy te handrena inona na inona endrika raha nofo na dia ny kely akory aza avy amintsika. Il ne veut pas entendre la chair. Tsy te hareny ara-nofo izy. Ce qui lui plaît, c'est d'entendre Jésus à travers nous. Fanjavatra akasitany dia maharesy matsapan'i Jesosy amin'ny alalantsika. C'est entendre l'Esprit, c'est-à-dire Jésus à travers nous. Mareny fanahy zany dia zao hoe mahare an'i Jesosy amin'ny alalantsika. Vous savez, parfois on peut prier, mais qu'est-ce qu'on fait entendre à Dieu? Fa hitanareo indraindray tsika mivavaka fa inona marina ny tiantsika ho renesin'Andriamanitra ao anatin'izany. Est-ce qu'on prie selon la pensée de Christ? Moa ve tsika mivavaka araka ny fisainan'i Kristy? Ou bien on est en train de penser, on est en train de prier selon notre sagesse? Sa ve tsika misaina sy mivavaka araka ny fahendrentsika manokana? Et après on est découragé parce qu'on croit que Dieu n'entend pas notre prière. Dia nefa raha tsika dia kivy satria everitsika hoe tsy mihaino mivavakantsika Andriamanitra. Mais peut-être qu'on prie tellement dans la chair Ka koa satria mivavaka ao amin'ny nofo loatra isika que nos prières ne portent pas de fruits. dia lasa tsisy vokany ny mivavaka ataontsika. Et là encore, Ary eo ihany koa c'est la pensée de Christ quand elle gagne notre cœur. dia zao hoe ilay sain'ny Kristy rehefa mahazo ny fotsika zany Ça nous enseigne comment prier. dia mbola mampianatra antsika ihany koa izay sain'ny Kristy izay hoe ohatry ny ahoana ny tokony fomba ivavahantsika. Dans quelle direction prier? Taridalana makaiza ny Avec tokony quel ivavahantsika. cœur prier? Fo manao ahoana ny tokony ivavahantsika De manière à ce que Dieu n'entende pas la chair, mba ahafahan'Andriamanitra tsy ahafahan'Andriamanitra mareny nofo ao anatin'izany mais il entend le cœur de son Fils au travers de nous. fa ny fon'ny zanany fon'ny Jesosy no reniny tompo amin'ny alalantsika. Dans le chapitre 28, Eo amin'ny toko fahavalo amby roapolo ihany quand encore une fois Dieu donne des consignes concernant la confection des caleçons, rehefa manome taridalanaandriamanitra mahakasika ny fanamboarana ny atin'akanjo. au verset 42, Amin'ny andiny faharoa amby efapolo andao jerentsika aloha. il dit fais-leur des caleçons de lin Kalsona mifamaky azy ary manaova kalsona fohy rongony fotsy pour couvrir leur nudité. ho azy anarona ny fitanjahany. Dieu ne veut pas voir la chair. Andriamanitra zany tsy te hijery ny nofo tsy te hahita ny nofo izy Et il ne veut pas ressentir l'odeur de la chair. ary tsy te hareny ny antry ny nofo izy na ny fofon'ny nofo. Il paraît que le lin, ça absorbe la transpiration. Zao moa filazan'ny olona hoe lay rongony fotsy ozy izy dia tena ohatrany hoe manamaina ny atsembohana.
Donc, je vous parle de tout cela pour vous montrer un fait. Ohatra ny hoe miresaka aminareo an'izany zany te haneho aminareo zavatra anankiray trangan-javatra anankiray C'est que dans la maison de Dieu, dia zao hoe ao anatin'ny tranon'Andriamanitra nous ne pouvons pas affectionner la chair. dia tsy tokony mihevitra ny zavatry ny nofo isika. Nous devons avoir la pensée du Seigneur. Fa mila manana ny sain'ny tompo isika. Et la pensée du Seigneur est révélée dans l'Évangile Ary ny sain'ny tompo dia voambara amin'ny alalan'ny filazantsara et est investi par les ministères, Éphésiens 4. ary reo ao amin'ny Efesiana toko faefatra dia reo asa fanompoana no manolotra an'izany, manome an'izany. C'est vrai que chacun aime avoir sa propre pensée concernant la Bible, concernant l'Évangile. Marina tokoa fa ny tsiraray avy ny rehetra samy te hanana ny fomba fiheverana mahakasika ny filazantsara ny teny ao anatin'ny Baiboly sy ny sisa. Moi, je me souviens d'un temps, Za tsaroko tsara tamin'ny vaninandro quand je lisais la Bible, namaky Baiboly aho tamin'izany et que je trouvais quelque chose qui était vraiment spécial par rapport à ce que les autres trouvaient, dia mahita zavatra ohatrany hoe miavaka foana mihoatra nohon'ireo olon-kafa zany zay mamaky. mais j'étais fier de ça. Dia za tena nyrehare sy faly mihitsy any amin'izany Ça produisait de l'orgueil. ary niteraka avinavina tao anatiko mihitsy aza. Mais gloire au Seigneur, Fa voninahitra ho an'ny tompo que Dieu m'a fait grâce fa naneho ny fahasoavany tamiko izy. d'abandonner toute pensée qui sont vaines Tena hoe afoizako an'ireo saina rehetra, saina foana rehetra pour recevoir sa pensée. mba handraisako ny sainy manokana. Sinon, j'aurais continué à servir à Dieu selon la chair. Raha tsy zany dia nitohina nompo ny tompo araka ny nofoteny foana Et cela n'aurait pas été agréable à Dieu. dia lasa tsy nakasitrahan'ny tompo zany. Et j'aurais ressenti de plus en plus que je suis loin de Dieu. Ary dia nitsapako angamba raha nitoy tamin'izany afa nenana lavitra an'Andriamanitra aho. Et me ressentant loin de Dieu, ça produit un découragement. Ary rehefa tsapako hoe lavitra an'Andriamanitra dia mekivy ao anatiko ao. C'est pourquoi il ne faut pas perdre de temps avec la chair. Zany no antony aza mandany andro tsony raha ao anatin'ny nofo. Mais d'après vous, qu'est-ce qui traite la chair au milieu de l'Église? Fa raha araka ny hevitrareo aza inona kay no afaka karakara ny nofo eo anivon'ny fiangonana. Comment Jésus traite la chair? Ohatra hoe ahoana ny anaovan'i Jesosy ny nofo, ikarakarany Jesosy ny Qu'est-ce que la nofo. Bible nous dit qu'il faut faire avec la chair? Inona ny ambara amin'ny Baiboly tokony anaovantsika ny nofo, ataontsika tony ahoana izy. Mais la parole de Dieu nous montre qu'il faut crucifier les œuvres de la Fa chair. ny tenin'Andriamanitra ny maneho amintsika hoe mila manombo ny nofo isika e. La solution pour la chair, c'est la croix. Ny vahaolana ho an'ny nofo dia ny hazo fijaliana rery ihany. C'est que nous-mêmes, nous fassions mourir notre nature charnelle. Zany hoe isika ihany no mamono momba ny natiora ara-nofosika. Donc, la solution pour la chair, la solution de Dieu à la croix, c'est quoi? Noho izany ny vahaolana avy amin'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana dia inona? Quelle solution Dieu a donnée pour la chair à la croix? Inona ny vahaolana nomen'Andriamanitra ho an'ny nofo teo amin'ny hazo fijaliana io? Qui peut me dire? Iza ny afaka mamaly aho? La mort. Fahafatesana. La mort. Fahafatesana. Ah oui, c'est la croix. Zay ny hazo fijaliana. La crucifixion, c'est la mort de la chair. Ny fanombohany zany dia fahafatesan'ny nofo zany. Non? Sa tsy zany? Donc ça, c'est la solution de Dieu pour notre nature charnelle. Zay zany ny vahaolana nomen'Andriamanitra antsika ho an'io natiora ara-nofontsika io. C'est qu'elle meurt. Dia ny hafatesany. C'est pourquoi au final, elle va mourir même. Elle n'existera plus dans l'éternité. Zany hoe na any amin'ny farany aza dia ho faty any io nofontsika io e, tsy maintsy ho faty izy. Tsisy intsony izy any amin'ny mandrakizay. Quand on va partir avec le Seigneur, personne d'entre nous en emmènera un petit peu de notre sagesse. Tsy rehefa ody any amin'ny tompo isika tsy misy na dia ray amintsika eto azaka hitondra ny fahendrentsika manokana avy amintsika. La chair doit mourir. Fa mila maty ny nofo. Mais comment est-ce qu'elle va mourir dans notre vie? Fa ahoana nefa ny fomba hafatesany eo amin'ny fiainantsika? Qu'est-ce qui va nous permettre, nous, de vivre cette mort-là tout en continuant à vivre? Ahoana no afahantsika toy miaina izay fahafatesana izay kanefa ao anatin'izany dia miaina sy velona eny ihany. C'est étonnant, c'est faire mourir la chair mais continuer à vivre. Matalanjona ihany hoe mamono nofo nefa velona eny ihany. C'est un miracle quand même. Fagagany zany sa tsy zany e?
Mais la mort de cette chair, fa ny fahafatesan'ity nofo ity c'est pas l'arrêt de la respiration. dia tsy hoe mitsaratra teo akory ny fofinainy tsy zay C'est pas que le cœur arrête de battre. tsy hoe mijanona amin'ny tempo ny fo C'est ce qui est dedans. fa lay momba azy lay momba ny tena ny momba ny nofo C'est ce qui n'est pas bon dedans. lay zavatra ratsy ao Et zany qui contamine notre manière de voir les choses. izay mandoto ny fomba fijerintsika zavatra sasasasany C'est ce qui en nous manifeste le caractère qui n'est pas celui du Seigneur. ilay ao anatsika ao zay maneho toetra zay tsy araka ny tompo Ça doit mourir. ary iny zavatra iny mila maty iny C'est pourquoi la Bible nous dit, zay mahatonga ny baiboly milaza amintsika Jésus l'a dit, que si quelqu'un veut le suivre, ozy izy jesosy hoe raha misy tanaraka ahy qu'il renonce à lui-même dia aoka izy andany tenany et qu'il porte sa croix. dia hitondra ny azy fijaliany Qu'il porte sa croix. hitondra ny azy fijaliany ozy izy Ce qui veut dire que le Seigneur nous invite à mourir avec lui. midika zany fa manasa atsika mihitsy ny tompo mahiaro ho faty miaraka aminy isika À prendre notre croix. hitondra ny azy fijaliantsika isika À faire mourir notre chair. amony ny momba ny tenatsika À ne pas donner vie à la chair. zany hoe tsy mamelona ny nofondray zany Produire de la satisfaction de la chair. lasa amokatra fahafapony nofo Il faut faire attention que dans l'église, on peut avoir des choses qui produisent la satisfaction de la chair. mila mitandrintsika hoe eo anivon'ny fiangonana aoka tsy hisy a zavatra zay mahafapo ny ara-nofo Donc qui amène la chair à vivre. zany hoe mitarika ny nofo lasa evelona zany Vous avez vu ce que Paul dit dans Galates chapitre 5? mba hitanareo ve nylazain'ny paoly eo amin'ny galatiana toko fadimy Galates chapitre 5. galatiana toko fadimy a On va lire vakitsika ve zay verset 19. andiny fasivy ambin'ny folo Or, les œuvres de la chair sont évidentes. fa miariary ny asan'ny nofo Ce sont la débauche, zao fijangajangana l'impureté, falotona le dérèglement, jerojejona l'idolâtrie, fanompotsampy la magie, fanaovanota ratsy les rivalités, fandrafina les querelles, fifandirana les jalousies, adilay les animosités, fiafinafonana les disputes, fifampiandanina les divisions, fisarahana les sectes, fitokona l'envie, fialonana l'ivrognerie, fahamamona les excès de table filalaovan'ny et les ratsy choses semblables. ary ny toy zany Ça, c'est les œuvres de la chair. reo ny asan'ny nofo Si reo on satisfait la chair, raha ohatra ka ataontsika zay mahafapony nofo quelque part, la chair va produire ses œuvres. anoany nofo a dia lasa amokatra an'ireo asan'ireo zany Et vous êtes d'accord avec moi que c'est pas joli. ary a miara-manaiky amiko angamba ianareo fa tsy zavatra tsara reo a Peut-être vous me direz, mais moi, jamais je serai un ivrogne. mety hiteny ianao za tsy tsy olona mpomamy mandrakizay Peut-être. mety tsy mpomamy ianao Mais la division, fa kosa ny fifandirana ohatra la dispute, ny fiafinafonana les querelles, ny fitokona toutes ces choses, c'est quand la chair reste vivante. ny fifampiandanina reny zavatra eny za dia zavatra ny nofo a zay mitoetra eo On n'arrive pas à s'entendre. zany hoe tsy mety mavita On mifakahazo n'arrive mihitsy pas à isika servir le Seigneur ensemble. tsy mety mavita miara-manompo ny tompo miaraka mihitsy Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas mourir la chair. satria inona no antony tsy vitantsika mihitsy mamono nofo e Et la chair réclame ses droits. ary ny nofo dia mitaky ny zoany Et mandrakariva chacun réclame son droit. ary ny tsiraray avy samy mitaky ny zoany avy Chacun veut avoir raison. ny samy tia azo rary ny tsiraray avy Mais la croix de Christ ne donne à personne raison. fa ny azo fijalian'i kristy tsy mame rary na iza na iza La croix de Christ veut que tout le monde fasse mourir leur chair. fa ny azo fijalian'i kristy ny anotakiny dia samy any nombo ny momba ny tenany ny nofo ny olona tsiraray avy C'est pourquoi souvent les chrétiens, zany no antony mahatonga matetika ny kristianina quand ils ont des problèmes entre eux, rehefa manana olana eo amin'ny samy izy ils viennent et ils veulent prouver que eux ils ont raison et l'autre a tort. dia indraindray izy tonga zany izy a dia anamarina hoe izy ireo manana ny rariny fa ny hafa ny diso Et l'autre dit non, c'est moi qui ai raison, c'est lui qui a tort. dia le raindray miteny za manana ny rariny fa izy ny diso ka Et la chair c'est terrible. dia loza be ny resaka ara-nofo a Parce que quand vous écoutez la version d'un côté, satria rehefa miaino an'ilay olona anankiray voalohany ianao on dirait qu'il a raison. dia ohatry ny hoe marina tokoa ny zavatra lazaina Mais on écoute la version de l'autre côté dia rehefa miaino an'ilay olona eto ankilany anankiray faharoa indray ianao et on dirait que c'est l'autre qui a raison. dia ohatry ny hoe marina mihitsy indray ny lazainy koa Ben où est la solution? dia aiza ny vahaolana
Tout le monde doit s'humilier. Mila manetry tena ny rehetra. On doit arrêter de débattre. Mila mijanona teo ny fifandirana. On doit prendre notre croix. Mila mitondra ny azo fijaliany ny tsiraray avy. Faire mourir notre orgueil. Mamono ny avinavina. Et ne pas chercher à avoir raison. Ka tsy mikatsaka hikatsaka rariny. Mais chercher à ne pas être séparé de l'autre. Fa ny zavatra katsana dia tokony hoe tsy misaraka izay sy ny namako. Conserver l'unité de l'esprit. Ary tena hitandro an'ilay firaisam-panahy. Mais celui qui est charnel, Fa le olona ara-nofo il se bat pour son droit. tena miady mihitsy izy mba azo ny zoany. Parce qu'il a une pensée charnelle en Satria lui. manana saina ara-nofo izy ao aminy. Que pour lui, c'est important d'avoir raison. Hoe aminy tena zava-dehibe loatra raha izy manana ny Mais rariny. celui qui prend sa croix, Fa le mitondra ny azo fijaliany il kosa est comme Jésus qui va mourir. tahaka an' Jesosy andeha ho faty. Il comprend que ce n'est pas le moment là d'avoir raison. Fantany sy azony fa tsy fotoana zao hitadiavany rariny. Parce que quand Jésus est allé mourir à la croix, Satria rehefa andeha ho faty teny amin'ny azo fijalinany Jesosy il ne s'est pas défendu. dia tsy niaro ny tenany Il izy. n'a pas défendu ses droits. Tsy niaro ny zoany izy. Il est allé mourir, Fa iny izy tonga mba ho faty nanolotra ny tenany ho faty. perdre sa vie. Tena vonina izy amery ny ainy. Pareil pour nous. Dia tahaka an'izany ihany koa atsika Quand nous mitovy prenons notre amin'izany. croix, Ny zoantsika au milieu des problèmes qui arrivent, eo anivon'ny olana izay mitranga. nous nous disons, mais comment est-ce qu'il faut que je prenne ma croix là? Dia eo ianao manontany tena hoe aiza zany ny ahafahako mitondra ny azo fijaliako eto. En t'humiliant, Dia zao manontany tena ianao fa amin'ny alalan'ny fanetretena En ny te azahoanao an'izany. repentant. Amin'ny alalan'ny fibebana ny azahoanao an'izany. en pardonnant, Amin'ny alalan'ny famelan-keloka ny azahoanao tu an'izany. prends ta croix. Tena entinao ny azo fijalianao. Tu fais mourir ce qui en toi veut se lever contre l'autre. Tena vononao ilay momba ny tenanao anatinao izay te hanohatra an'ilay anankiray. Parce que dans ton cœur, Satria ao anatin'ny fonao ianao. par le message de la croix, Amin'ny alalan'ny afatry ny azo fijaliana. Dieu écrit Dia manoratra Andriamanitra sainteté à l'éternel. hoe amasinina ny Jehova. Sainteté à l'éternel. Amasinina ny Jehova. Pas de conflit, Tsy misy fifandirana. pas de division, Tsy misy fisarana. pas de débat pour savoir qui a raison, qui a tort. Tsy misy ady hevitra akory izy amin'ny manana ny rariny dia izy andiso. Mais cette pensée du Seigneur, Fa le fisainan'i Kristy. que c'est pas mon droit qui est important. Ary tsy nizoako ny zava-dehibe eto. Ce qui est important, c'est de me sauver et sauver l'autre. Fa ny zava-dehibe dia ny hamonjeko ny tenako ary hamonjeko ny hafa. Mais la chair ne va jamais faire cela. Fa ny nofo tsy hanaiky an'izany velively. La chair amène le désordre. Fa ny nofo dia hitondra korontana. C'est pourquoi il faut un évangile, Zany no atiny tena mila filazantsara. un message Mila afatra. qui nous montre comment prendre notre croix. Izay maneho amintsika hoe ohatry ny ahoana ny fomba hitondratsika ny azo fijaliantsika. Qu'il faut renoncer à nous-mêmes. Hoe mila mandany tenantsika isika. Ça vaut pas le coup de se débattre, de se défendre. Hoe tsy ara-dariny ary tsisy antony ny hiarovantsika ny tenantsika. Quand dans ton foyer, Ohatra ao anatin'ny tokantranonao il y a des problèmes, misy olana ohatra. ça vaut pas le coup de paraître celui qui a raison. Aza misaina akory enao ny anana ny rariny. C'est pourquoi Paul tourne le cœur du mari Zay mahatonga an'i Paoly mampitodika ny fon'ny lehilahy vers Jésus-Christ. mankany amin'ny Jesosy. Il montre la croix de Christ pour le mari. Zany hoe aseho an'i Jesosy an'ny lay lehilahy ny azo fijalian'i Kristy. Il montre au mari comme si que tu ne dois pas imposer à ta femme des choses comme ça, lui faire ressentir qu'elle doit se soumettre, elle doit t'écouter. Aseho an'i Jesosy an'ilay lehilahy zany hoe tokony tsisy antony ohatrany hoe anerenao azy ho lasa ho mafo aminy ianao sy ny sisa ny ambiny rehetra tahaka zany. Et tu as un conflit avec elle. Dia lasa miady amin'ny vadinao ianao. Paul enseigne comment on doit donner notre vie comme Jésus a donné sa vie à la croix. Fa Paoly dia mampianatra hoe ohatry ny ahoana tokony hanolorantsika ny haintsika tahaka ny nanoloran'i Jesosy ny hainy teo amin'ny hazo fijaliana. C'est une attitude dans le cœur Fa toe-po io où on ne se bat pas contre l'autre. tsy adivantsika amin'ny hafa. On n'impose pas à l'autre ce que la Bible dit, Tsy mametraka amin'ny hafa isika izay ambaran'ny Baiboly. mais on prend notre croix Fa aleontsika mitondra ny hazo pour fijaliantsika faire mourir ce qui est charnel en nous-mêmes. mba ahafahantsika mamono izay endrika ara-nofo ao anatintsika ao. Parce que ce qui est important, Satria ny zava-dehibe indrindra c'est l'œuvre que Dieu fait en moi. dia ilay asa ataon'Andriamanitra ao anatiko. C'est pas que j'ai raison par rapport aux autres. Tsy hoe
za manana ny raro mihoatra noho ny hafa c'est qu'est-ce que Dieu fait en moi. fa ny zava-dehibe dia zao hoe inona no ataon'Andriamanitra ao anatiko. Quand je prends ma croix, Rehefa mitondra ny hazo fijaliako aho Dieu fait une œuvre en moi. dia manao asa ao anatiko zany Andriamanitra. Il y a une mort dans ma chair. Misy mifahafatesana ao amin'ny nofoko Et il y a plus de Jésus en moi. ary me mitombo tsikelikely ao anatiko Jesosy. Donc j'ai plus de vie et d'amour, de douceur à donner à l'autre. Noho izany aho me manana fitiavana manana famoram-pana afaka zaraiko an'ny hafa. Mais si au lieu de prendre ma croix, Fa raha tokony hitondra ny hazo fijaliako aho je me bats contre mon prochain, dia aleoko hidivako ny namako je provoque la réaction de la chair. dia tena iny aho fa maneho ny fihetsiky ny nofo Je suis charnel moi-même na za zara nofo et je provoque la réaction de la chair. dia iny ihany koa fa hetsehako ny fihetsiky ny nofo any amin'ny hafa zany. C'est pas comme ça que Dieu nous a appelés à vivre. Fa tsy zany ny antson'Andriamanitra hiainantsika. Dieu nous a appelés à vivre en prenant notre croix, Fa Andriamanitra dia niantso antsika mba hitondrantsika ny hazo en fijaliantsika, faisant mourir à ce qui est charnel dans notre vie. mba hamonoantsika an'izay ara-nofo rehetra ao anatintsika sy ao amin'ny fiainantsika. Amen. Amen. Je ne sais pas si je m'exprime bien, Tsy fantatro hoe tena vitako ve namoaka an'ilay tiako navoaka, mais je fais de mon mieux, je compte sur la grâce de Dieu. fa mahatoky ny fahasoavan'ny Tompo amanao an'izay arak'izay azoko atao aho. Amen. Amen. Et il y a des choses dans la maison de Dieu qui découvrent la chair, Ary misy zavatra eo anivon'ny tranon'Andriamanitra izay lasa maneho ny nofo, qui donnent de la force à la chair, vao mainka aza manome hery sy tanjaka ny nofo. qu'on ne réalise pas, Nefa indraindray tsy tonga saintsika, qui amènent des combats dans l'église, miteraka adilahy eo anivon'ny fiangonana, qui emmènent des combats dans les familles, miteraka adilahy eo anivon'ny tokantrano, et dont sûrement on va parler prochainement. izay ho resantsika tsy ho ela moa zany. Il ne faut pas oublier Aza adinontsika le message de la croix, ny afatry ny hazo fijaliana écrit en nous, izay voasoratra ao anatsika, là, ici, là, voasoratra eo amin'ny androntsika eto, sainteté à l'éternel. amasinina ny Jehova. Je ne veux plus penser comme j'ai envie de penser. Tsy te hihevitra sy hisaina intsony araka ny fomba tiako hisainana, J'ai envie d'obéir au Seigneur. fa te hakatoa ny Tompo aho. Quand il me dit prends ma croix, Rehefa miteny amiko izay enti ny hazo fijaliana ao, j'ai pas envie de laisser mes raisonnements prendre le dessus dia là-dessus. tsy te hamela ny fomba fiheverako aho lasa azo vana ao anatiko, Mais je veux garder la pensée de Christ fa te hiazona trano sy hitahira an'ilay sain'i Kristy aho, et prendre ma croix. ary hitondra ny hazo fijaliako. J'ai tort, j'ai raison, je prends ma croix. Na manana ny rariny ao na diso aho dia etiko foana ny hazo Je ne fijaliako. gâte pas mon cœur contre mon prochain. Tsy lotoko amin'ny hafa ny foko, Parce que dans la maison de Dieu, satria eo anivon'ny tranon'Andriamanitra sainteté à dia l'éternel. zao hoe amasinina foana ny Jehova. C'est dans le cœur aujourd'hui ça. Ary ao am-pony no voasoratra zany ankehitriny. Autrefois c'était un diadème sur la tiare. Tamin'izany andro zany a dia diadema teo ambony amama no nanoratana an'izany amasinina ny Jehova zany. Aujourd'hui c'est dans le cœur. Fa ankehitriny dia ao anatin'ny fony voasoratra izany. Retrouvez votre diadème de cœur. Aoka ianao andray amerina haka an'ilay diadema ao anatin'ny fonao. Retrouvez-le. Si vous êtes né de nouveau, c'est écrit en vous. Raha efa nateraka indray ianao dia alaivo indray zany satria voasoratra ao anatinao Et zany. si vous entendez le message de la croix, ça va mettre cela bien en évidence. Ary raha mandray ny afatry ny hazo fijaliana ianao dia hitanao fa tazany eo amin'ny fiainanao, hita eo amin'ny fiainanao zany. Parce que c'est comme ça que Jésus s'est présenté devant le Père. Satria tahaka izany ihany koa ny sehoany Jesosy teo anatrehan'ny ray. Il n'est pas venu sur terre pour faire sa volonté, Tsy tonga teto an-tany izy mba hanao ny sitrapony manokana, mais la volonté du Père. fa ny sitrapony rainy. Quand il est retourné dans le tabernacle céleste, Ary efa miverina tany amin'ny taberna kely any an-danitra izy, il avait accompli tout ce qui était dans la pensée de Dieu. dia vita ny nanatanteraka an'izay rehetra tao anatin'ny sain'Andriamanitra. Il n'est pas venu faire sa propre volonté. Satria tsy tonga nanao ny sitrapony manokana izy. C'est pourquoi nous aussi prenons le même chemin. Zany no atiny isika ihany koa andao andray lalana mitovy amin'izany. Prenons sa pensée à lui Andao alaitsika ny saina izay avy aminy, pour trouver faveur devant Dieu, mba hitantsika sitraka avy pour que amin'Andriamanitra, Dieu entende nos prières, mba ahafahan'Andriamanitra mihaino ny vavakantsika, pour que le ministère soit puissant au travers de nous. mba ahafahany asa fanompoantsika tena mahery vaika amin'ny alalantsika. Retrouvons notre diadème. Andaontsika amerina haka ny diadematsika. Laissons l'Esprit de Dieu écrire en nous. Avelao fanan'Andriamanitra noratra ao anatsika Sainteté à hoe l'éternel. mahamasina ny Jehova. C'est pas juste un message pour dire arrête de pécher, arrête de commettre l'adultère. Io zany tsy afatra fotsiny entina ampitana hoe aza manota itsony, aza mijangajanga C'est itsony. pas juste arrête de voler, arrête de faire ceci. Ça, je crois que
si on est né de nouveau, on a fini avec ça. raha efa nateraka indray isika mino fa efa tapitra hatro hoe le hoe aza manota aza mamono olona aza mijangajanga sy ny sisa Mais c'est arrête de penser à la manière de l'homme. fa zao no tokony hitoetra hoe atsaro hatreo a ny misaina araka ny fisainan'olombelona Pense comme Christ. fa oka ianao isaina tahaka ny any Kristy Prends ta croix. ento ny azo fijalianao Suis-le. manara azy Et l'Esprit de Dieu dia ny fanahin'Andriamanitra va montrer aux hommes l'écriture de Dieu dans ton cœur. no aneo amin'ny alalan'ny ao anatin'ny olombelona ny zavatra ny soratan'Andriamanitra ao anatiny manokana Qui dira sainteté à l'éternel. izay milaza hoe amasinina ane Jehova Parce que ta manière de vivre, ta manière de penser satria ny fomba aura fisainanao complètement changé. ny fomba fiainanao dia iova tanteraka Donc il faut découvrir cela. noho izany zany ny zavatra mila katsahantsika mila tazantsika Il ne faut pas juste dire je suis chrétien, je connais ça. aza miteny fotsiny za efa kristiana fantatra ane zany e Il y a une manière de penser dans le Seigneur Fa- que peut-être nous ne transportons pas toujours sûrement. misy a matetika saina zay avy amin'ny tompo a tena avy amin'ny tompo a kanefa tsy hetsika matetika Mais Dieu veut nous perfectionner. fa Andriamanitra tia tanteraka atsika Alléluia. alleluia Amen. amen Mes frères et mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse. raha lasy anabavy atahin'ny tompo ane anareo a Alléluia. alleluia On va prier le Seigneur. ndao hivavaka amin'ny tompo isika On peut se mettre debout. afaka mitsangana ve isika Alléluia. alleluia Jésus, tu es merveilleux, Jésus. tompo tena tsara ianao Jesosy a Tu es devenu un modèle pour nous. tena ohatra ilay tahaka ao anay ianao Jesosy Un sacrificateur parfait tena mpisorona be lavorary sy qui a tanteraka ouvert le chemin pour nous izay nanokatra lalana ao anay avec la pensée de Dieu, miaraka amin'ny fisainana avy avec la amin'Andriamanitra sainteté de Dieu. miaraka amin'ny famasinana avy Tu es venu dans ce amin'Andriamanitra monde tonga tetỳ amin'izao tontolo zao ianao et tu es remonté vers le Père ary nodina ka any amin'ny ray ianao et tu as trouvé grâce pour nous. dia naneo ny fahasoavanao taminay ianao Seigneur, nous ne voulons pas garder notre manière de voir. tompo tsy te hitahiry izay na hiazona ny fomba fijerinay manokana Renouvelle notre intelligence. fa avaozany ny fomba fisainanay Renouvelle notre pensée. avaozany ny sainay Nous voulons avoir une vie totalement transformée. te hanana fiainana voaova tanteraka izay Seigneur, touche nos cœurs. tompo okasio ny fonay Révèle ton évangile hambarao aminay ny filazantsara à chacun de nous amin'ny tsiraray avy pour que nous puissions te servir d'une manière honorable. ahafahanay manompo anao amin'ny kaja tanteraka Te remercions, Père Céleste, saotranao zay rainay zay any pour le an-danitra ministère de ton esprit. sy ny asa fanompony fanahinao Merci au nom de Jésus. saotranao zay amin'ny anarany Merci, Jesosy Seigneur. saotra tompo On remercie le Seigneur ndao hisaotra ensemble. ny tompo miaraka isika Alléluia. alleluia Merci, Seigneur. saotra tompo Merci, Seigneur. saotra tompo Pendant les jours que nous sommes là, prions que Dieu nous donne une lumière, une révélation. mandritry ny andro zay ahafahantsika miaraka eto andao tena hivavaka marantsika mba haneo fahazavany amintsika ny tompo a Pour que notre vie change, que notre cœur change. mba ahafahan'ny fiainantsika iova ny fotsika iova Alléluia. Merci, Alléluia. Seigneur. saotra tompo Le Seigneur est bon. tsara ny tompo Le Seigneur est bon, il est bon. tsara ny tompo alleluia Alléluia. Merci, Seigneur. saotra tompo Gloire à Jésus. voninahitra ho an'i Jesosy Que Dieu vous bénisse. tahiny tomponareo Alleluia. Saotra ny tompontsika ny amin'ireo mpanompony izay nirahany a nitondra ny hafatra ho antsika androany. Fampianarana moa zany izay manotsikotsona ny fotom-pisainana mba hahatonga antsika tena hitoetra amin'ilay tena planin'Andriamanitra marina amin'ny asa fitoriana. Ary tsy vitany hoe mitondra fampianarana fotsiny izy ireo fa mbola misy famatsiana ihany koa amin'ny nofo dia misy sakafo izay nomanina avy amin'izy ireo zany te-tanàna mahafahan'ny tomposika. Ny fampianarana izay noraisintsika teo dia misy boky ao avelany ao azontsika jifainy zany, azontsika vidiny zany mba ahafahantsika koa mitombo tsara ny amin'ny fahalalana an'i Kristy.
entanina isika rahampitso amin'ny andro faharoa mba ho tonga ara-dalàna mba tsy ho tara zany ny fanomboantsika fa amin'ny 7 tsy disotsika dia manomboka ny fotoana eto rahampitso dia mba iazahantsika mba ho tonga dia rehefa tonga tsika dia avy hatrany dia manao ny mameno ny fiche de présence ao avelany eo zany dia araka ny efa nanomafisana azy hoe tokony ho tadiditsika ny laharantsika hoe numéro fahafiry ianao a laharana fahafiry a mba ahafahana manamarika an'izy rahampitso izany vita zany ny fotoan'androany a dia isakafo isika rehefa aveo a araka izany a dia zareo ihany koa andeha hamonjy ny toerana izay misy an'izy ireo dia mialohan'ny andehanan'izy ireo a sy isakafoanantsika dia ataontsika eto ny hivavaka ao amin'ny sakafo raha tsy misy fandaminana hafa ankoatr'izay raha mbola misy fandaminana hafa aloha dia mbola tsy mihetsika zany tsika fa avelantsika andeha aloha zareo a fa hanao ny fandaminana antsika rehefa vonona ny sakafo a dia izay manana an'ilay ticket